lioka toko fahenina amby folo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahafito amby folo nefa alohany amakitsika ny teny dia mamela ahy hiompo amin'ny namana izay efa nyteny teo aloha amin'ny fiarabanantsika rehetra amin'ity fotoana mahafinaritra ity fotoana mahafinaritra satria fotoana izay hitokanatsika hianarantsika amin'ny tompo ary hanomezantsika voninahitra ny anarany andao arovakena amintsika ny lioka toko fa enina amby folo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby folo dia hiaraitsangana isika handre ny tenin'Andriamanitra ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be koa raha tsy mahatoky amin'ny mamona tsy marina ianareo iza no hatoky ianareo amin'ny tena harena ary raha tsy mahatoky amin'izay an'olona ianareo iza no hanome ianareo izay ianareo tsy misy mpanompo izay manompo tompo roa fa ny anankiray ho halana ary ny anankiray ho tiany na ny anankiray hombany ary ny anankiray ho hamavoiny tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana anoteninao amin'ny fahamarinana amen fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo ny faneva moa dia fanevan'izao fivoriana zao araka ny fatatsika dia hoe izay maharesy dia tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa hoy ny tompo ary avy amin'izany teny faneva izany no hakana na ny fampianarana na ny toroteny samy misitona amin'izany fampianarana izany avokoa ka eto no ahitantsika fa na dia ny fahatokiana ny mijanona ho mahatoky amin'ny zavatra ampanaovin'i Jesosy atsika dia isan'ny fandresena fa ny tsy fanaovantsika izany kosa dia ahatonga atsika ho resy indraindray ka ambaran'ny tompo amin'izao teny anjarantsika zao fa hoy izy hoe raha tsy mahatoky amin'ny kely indrindra ianareo dia tsy mahatoky koa amin'ny be ary raha tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be matetika dia andalovan'ny olona ny zavatra kely fa ary amin'ny ngezabe ry izy no mivantana ary na dia amin'ny ota aza dia hoe tsy maninona ny ota madinidinika reto olona madinidinika fa ny ota ngezabe no tena halan'ny tompo ka raha miteny hoe mamono olona dia ny manampadoa olona zany no heveriny fa ho mamono olona fa ny fampijalijaliana ny namana na ny fanaovana zavatra tsy mety eo amin'ny fiarahamonina dia heverin'ny olona fa ho zavatra kely bitika ka tsy ahoan'Andriamanitra zavatra tsapa ry havana dia zao Jesosy Kristy io dia manomboka amin'ny zavatra kely any no anomboan'i Jesosy ary na dia nividiny zavatra kely aza dia fantatry Jesosy hoy Jesosy indray mandeha tsy eranambatro va nividiny tsintsina dimy izany tsintsina zany dia vorona kely fantatry Jesosy daholo ny vidiny tsy eranambatro va ozy ny vidiny lasa lavitra moa ity namana mpandinika sy mpanao heviteny ity satria ny tantaran'i Jesosy mako dia tsy fantatra ny nanomboka ny fahazazany avy any fahaterahany fantatra fa ny fahazazany ka hatramin'ny fahatelopolo taonany dia tsy dia nisy ny laza loatra ka ity namana anankiray ity mpandinika ity dia hoy izy izao ange hoy izy zavatra nitranga tamin'io e Jesosy dia teo amin'ny fianakaviana mahantra no nisy azy
satria Nazareta tamin'izay fotoana zay dia toerana tany ambanivohitra be any, ary na dia ny ray aman-dreniny aza dia olona tsotra mpandrafitra. Ka rehefa manao fety ry zareo, ny olona mahavidy vorontsiloza, isika zao dia mahavidy vorontsiloza rehefa manao fety, ny azy le vorona kely dia hoy le olona mpitantara, 5 izy novidiny, ray an'i Josefa, ray an'i Maria, ray an'i Jesosy, dia ny anankiroa dia mba tapahana dia samy zarazarain'izy rehetra. Tantara ihany moa izay, karazana lovatsofina fa tsy dia voalazan'ny baiboly loatra. Fa izao zavatra fantatra zany dia zao, Jesosy dia manomboka amin'ny zavatra kely indrindra. Ka noho izany dia isan'ny zavatra izay Maria an'i Jesosy, ny zavatra kely ampanoviny atsika. Io no ambarina hoe raha tsy mahatoky amin'ny kely indrindra ianareo dia tsy ho mahatoky koa amin'ny be. Hita amin'izao tenin' Jesosy zao fa izao tenin' Jesosy zao dia mifanindran-dalana mihitsy amin'ny hoe fitiavana. Ny fitiavana an' Jesosy no ahatonga atsika ho mahatoky na dia amin'ny kely indrindra aza. Izao ny voalazan'ity mpandinika anankiray atao hoe Karl Barth. Izy moa dia nampianatra ny hoe fiainana feno amin'ny Kristy. Ny voambolana teknika ilazany azy dia izy hoe christocentrisme, zany hoe i Kristy no centre ny fiainana. Ka i Karl Barth na dia hampiakatra sotro anaty vavana azy amin'ny anaran'i Jesosy izy, hampiditra kofehy amina fanjaitra dia amin'ny anaran'i Jesosy. Izany hoe tsisy zavatra izay tsy ho feno an'i Jesosy eo amin'ny fiainany Karl Barth. Izay le nataony hoe fiainana kristocentrika. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany koa io. Raha mamaky ny Kolosiana atsika, ninonino ataonareo na amin'ny asa na amin'ny teny dia ao izy ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Niaraka tamina olona anankiray aho taingina tomobile, ty hoe ianarako ity ataon'ity fa tena tsara ty, ihodina rond-point, ihodina rond-point izy amin'ny anaran'i Jesosy izy, ihodina rond-point, ihodina rond-point amin'ny anaran'i Jesosy. Ifanena amina tomobile izy raha camion ny avy avy amin'ny anaran'i Jesosy. Zany hoe ity olona ty zany dia feno an'i Jesosy ny fiainany, ary fiainana feno an'i Jesosy sy fitiavana an'Andriamanitra no mahatonga ny olona ho mahatoky amin'ny kely sy ho mahatoky amin'ny kely indrindra, ho marina amin'ny kely indrindra. Amin'izao andro iainantsika zao dia andro izay atao hoe mahatonga ny olona ho tsy mahatoky amin'ny zavatra atao. Ao moa le fomba fiteny mahazatra atsika hoe aleo maty rapisto zay maty androany, ka dia na zay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra aza dia atao, satria matahotra ny tsy ho tafita amin'ny taona anankiray na amin'ny andro anankiray. Fa Jesosy ry havana dia eo amin'ny marina izy. Jesosy dia eo amin'ny manao ny marina izy. Tsy tokony hatahotra atsika raha manao ny marina, ka miala amin'ny risoriso sy ny fahalovana rehetra misy amin'izao fiainana misy atsika zao. Fa Jesosy no tompony harena, Jesosy no tompony zavatra rehetra. Noho izany raha miaraka amin'ny Jesosy ianao tsy mba ho fefoka ianao, ary izay mahatonga ny olona tsy mahatoky amin'ny kely indrindra, tsy mahatoky, tsy marina amin'ny kely indrindra. Kanefa dia ambaran'i Jesosy hoe raha tsy mahatoky amin'ny kely ianao dia ahoana moa ahatonga anao ho mahatoky amin'ny be. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy miandoha, mialoha, ina filazapazy. Ny fiandohan'ny tenin'Andriamanitra dia amin'ny firaisanao aminy aloha. Izay ianao vao tonga ho mahatoky. Tsy hoe mandeha le teny ianao ka manao hoe nandre ny teny Jesosy, ijoro ho mahatoky aho. Tsy miala, tsy mandingana varavarana ianao dia efa misy zavatra mitranga dia tsy mahatoky indray ianao. Fa Jesosy ihany no mahatonga anao ho mahatoky.
ka azavain'i Jesosy amin'ny tapany faraparana amin'ity teny ity ny mahatonga ny olona ho tsy mahatoky amin'ny kely indrindra sy tsy marina amin'ny be indrindra. Donc hoe jerentsika ny andinin'ny fahatelo amby folo teo amin'ny toko fahenina amby folo amin'ny lioka toko fahenina amby folo. Hoy Jesosy: tsy misy mpanompo mahay manompo tomporoa fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho hamavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Mamona io nataony hoe mamona tsy marina dia ny zavatry ny tany zany, ny vola aman-karena izay tsy maharitra eto amin'izao tontolo izao. Fa ny tena harena dia tsy hafa fa Jesosy. Jesosy ny tena harena. Eo koa zany dia manitsy antsika koa amin'ny fiainantsika andavanandro. Indraindray dia lazain'ny olona fa mahantra ny kristianina. Mahantra antsika kristianina, mahantra tokoa ve ny kristianina? Mety tsy manam-bola izy fa izy manan-karena. Ahoana mahatonga azy hanan-karena? Manana an Jesosy. Manana an Jesosy ilay tena harena izy. Ary ny zavatra tsara ho fantatra koa dia ity: aza maminany ny tenanao ho mahantra. Na dia tsisy vola be aza ty anaty posiko aty dia manan-karena aho. Zay zany milazako: mahantra ve anao pastor? Tsy mahantra fa manan-karena. Izao ny tenin'i Jesosy: tongava aminao izay niteneninao teo, izay nirinao. Indraindray mamosavy tenatsika ka dia manao ny tenatsika ho mahantra. Tsy fantatsika hoe manana an Jesosy any atsika, manana ny zavatra rehetra. Hoy Petera: atsika ny zavatra rehetra. Raha mamaky ny Petera toko voalohantsika 7:4 dia hoy zay: atsika ny zavatra rehetra. Tsy manana 4-4 ahiny 4-4 izay ny izy. Tsy manana ny ahiny salama satria manahoana? Atsika ny zavatra rehetra hoy ny Tompo. Izay faminaninao ny tenanao zay tena zava-dehibe. Ity misy tantara anankiray. Nangonina daholo ny tanora eran'izao tontolo izao. Tao ny afrikanina, tao ny chinois, tao ny amerikanina, tao ny frantsay sy ny sisa. Nanomboka tamin'ny afrikanina ny fanontaniana: hainao ve manao an'ity? Dia nijerena: tsy haiko tompoko. Dia niala izy. Avoko anankiray: hainao ve manao an'ity? Tsy haiko. Dia tonga tamin'ny amerikanina izy: hainao ve manao an'ity? Haiko izy raha ianarako. Efa hafa izay: haiko io raha ianarako. Zany hoe zay zany zao dia hikaroka izy satria hainy iny rehefa ianarana. Io ane ambarana eo amin'ny Genesis toko 2 hoe itsika olombelona dia nataon'Andriamanitra hanan-karena fa ny fahotanany nampahantra atsika. Ny fahotanany nampahantra atsika. Ahoana mahatonga atsika hanan-karena? Ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia aniza hazo atsika daholo ray fotsiny raha ran'Andriamanitra. Ka tamin'izay fotoana izay tsy ny fananana magazay na inona no harena fa ny fananana hazo be dehibe. Ary ankoatr'izay raha mijery ny ao amin'ny sahedena atsika dia nisy volamena, reny rano anankiray, asa pisoana sarama, nisy volamena sy berila sy ny nama. Nataon'Andriamanitra hanan-karena itsika. Fa ny otany nanimbatsika. Fa izao kosa araka ny vakiteny novakina teo ao amin'ny Romana toko 5 tonga havan'Andriamanitra atsika noho ny amin'ny Kristy, ary mihoatra noho izay soa veriny Adama aza no azotsika. Satria io manko ny mahatonga atsika ho tsy mahatoky amin'ny kely. Satria araka ny voalaza teo hoe itony alao irianina atao fa ity aloha alao afepenina aty atao ohatran'izao ity. Satria matahotra ny tsy hanana rehefa avy eo. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia hoe izay manana an Jesosy no manana ny zavatra rehetra. Ka noho izany dia ny mahatonga ny olona ho tsy mahatoky dia izao: Andriamanitra ny ataony aoriana fa ny harena ny tonga eo aloha, nataony eo aloha. Izay nge mahatonga antsika hahantra. Izany hoe lasa sampy manelanelana antsika amin'Andriamanitra ny vola aman-karena. Fa ny olona malaza ny Baiboly rehetra dia izao: aoriana ny vola aman-karena fa Andriamanitra no eo aloha. Jereo ny tenin'ny Davida ao
ao amin'ny salamo fahatelo amby roapolo ny andininy fahenina salamo fahatelo amby roapolo ny andininy fahenina ahoana ny voalazanao fa fahasoavana sy famondram-po no eo alohako vela zay no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako fa iza ny eo alohany Andriamanitra ny eo alohany izany hoe ny olona izay enjehy ny fahasoavana izay moa le izy tsy enjehy anombo masika fa enjehy ny fahasoavana zay manaraka aorina ny olona manana an Jesosy zay mifandray amin'ny Jesosy anao za hoe connecté amin'ny Jesosy tahaka ny olona manao ina zany manao ordinateur tsy maintsy connecté anao vao afaka mijery ny rehetrarehetra ka indraindray zika disconnecté satria tafasaraka amin'Andriamanitra dia miraparapa izy teo iny fa rehefa miconnecté amin'Andriamanitra anao dia zao ahoana izy miara-miasa ny zavatra rehetra hahasoa izay tia an'Andriamanitra io zany zavatra hita ka noho izany havana dia zao tsy tokony hatahotra ho ny mahatoka amin'ny kely itsika fa fomba fiasan'i Jesosy mihitsy manomboka amin'ny zavatra kely zareo nge raha manana finoana kely tahaka ny voatsinapy ianareo dia ahoana izy dia hahay hamindra tendrombohitra ao amin'ny joba toko fahavalo andiny fahafito dia hoy izy hoe raha kely ny nanomboanao dia ho lehibe ny hafaranao zay ny any Jesosy io ny fomba fiasan'i Jesosy ka noho izany dia aza matahotra isika raha manomboka amin'ny kely rehefa miaraka amin'ny Jesosy fa raha vao mifandray amin'ny Jesosy ianao dia miara-miasa ny zavatra rehetra hahasoa ka noho izany dia zao ny olona mahatoka an'i Jesosy dia maharesy izy na dia amin'ny zavatra kely indrindra aza na dia amin'ny zavatra kely indrindra dia maharesy izy amin'ny fitantanana fananana ty moa zany resaka stewardship no tiana resahany eto hoe mahatoky amin'ny zavatra ampanaovin'i Jesosy atsika ny fanontaniana dia zao mahatoky ve itsika satria ny fananan'i Jesosy dia zao mana azy ny materiel rehetrarehetra azy ny zavatra ara-panahy rehetrarehetra azy ny zavatra ara-saina rehetrarehetra any Jesosy daholo ireo fa tsy misy atsika noho izany dia mahatoka amin'ireny ve isika sa manahoana io ny tenin'ny soratra masina aoko isika ho mahatoka amin'ny kely indrindra dia ho tendreny ho mpanapaka ny be isika maro ny zavatra nametrahan'i Jesosy atsika tsirairay avy ho tandremana misy mitandrina fananan'olona ohatra misy mitandrina olona tahaka ny pastory ny mpiandry ny sala olona ny tandremana zany rehetrarehetra zany dia ilana antsika ho mahatoky dia hoy Paoly moa rehefa manao zavatra hoy izy dia zao ataovy tahaka ny manao niny asa iny ho an'i Kristy ho an'i Jesosy tahaka ny an'i Jesosy zavatra ny zavatra ataotsika izay nge ny mahatsara raha manana kristiana mino anao miara-miasa aminao tsy anao ny atahorana fa iza Jesosy no atahorana ilay tompony asa hany ka ny kristiana mino dia zao atrehina mahavita manaona koa iambohona izy maefa fa ny zavatra misy dia zao atrehina izy mahavita iambohona izy mahavita loza rehefa iambohona rehefa tsy hita mierikerika izy mierikerika dia mahavita loza izy ao ambadika ao tsy izay ny kristiana fa mahatoky isika na dia atrehina aza na tsy atrehina dia mahatoky mandrakariva io ny tadiavin'i Jesosy amintsika satria zao moako mitory ny filazantsara isika amin'ny alalan'ny teny sy amin'ny asa tsy hoe mitory teny eto fotsina dia hoe dia izay no tena zava-dehibe zay fa mitory teny koa tsika manambara ny filazantsara amin'ny alalan'ny asa ka ny tenin'i Jesosy dia izao ny hazo izy dia ny voany no amantaranareo azy ny voany no amantarana azy satria ny hazo tsara tsy maintsy mamoavoa tsara izy ny hazo ratsy tsy mba mety mamoavoa tsara io zany dia asa raha nahitatsika voasary anankiray voasary ala voangy ala ahoana ny lazako azy
io zany raha jerenao fotsiny am'izao dia tsy fantatrao izy efandramanao ny voany vo fantatrao marikivy ny sasany ratsy ty azo ty andramanao koa mamy ity zany azo tsara ka Jesosy raha mijery ny ataotsika izy dia mijery ny fonao izy ity mampazoto anao ty ve tena fitiavanao an'Andriamanitra ka ahatonga anao hamovo tsara araka ny teny Jesosy hoe tsy anareo ny nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo mba handeha mba hareta ny vokatrareo zany mba hamovo tsara ianao ka eto izy dia toy na dia miteny aza izy zay moa mahafinaritra miteny Jesosy izay maharisy izy dia tsy hamono ny anarany aho mandre zay ianao dia ozy ianao hoe tahaky ny azakazaka 100 metatra ity isaky ny maraina aho tsy maintsy hanao ezaka mba haharesy aho ahoanao izy ianareo dia tsy mahay manao na inona raha tafasaraka amiko zay ny teniny araka ny teniny eto hoe ianareo dia tsy mahay manao na inona raha ny mamoana tsy marina ny tompoinareo fa tsy izaho izy Andriamanitra fa ianao zay manompo an'Andriamanitra no ahavitanao no aharesenao zay moko ahoana ny teny mahatoky zay mianso anareo izy ihany no hanefaza zay mahafinaritra amin'i Jesosy zany raha maniraka anao izy tsy mamela anao irery ndana makary fa ahoanao izy indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao izay nge mahafinaritra manao ny asan'i Jesosy indrendreny ny olona sasany dia hoe nareo ve pastora mba manenina manao za tsy manenina mihitsy aho nanao ny asan'i Jesosy raha tao amin'ny tafika ngamba mety efa lasa général dia hoe ny sasany raha tao amin'ny tafika n'izy ty ngamba dia efa lasa général efa général aho secrétaire général ateo efa tratrako zany le général fa izao tiako lavitra zaho amin'i Jesosy amin'izao fotoana zao mahafinaritra any amin'i Jesosy na dia tohatra ny mandalo zavatra sarotra amin'ny fiainana izay le izy moka ny amin'i Jesosy zany dia izao samy miroboka rano daholo aloha na ny mino na ny tsy mino samy misy miroboka rano avy fa izao ninao misy mandritra le rano zany hoe ritiny le rano raha mamaky ny Joshua tsika bokin'ny Joshua toko 7:7 rehefa namaky ny reny rano ina ty ony Jordana ny zanak'Israely ka nitsoboka ao anatin'ny rano izy niteny tamin'izay ny tongotry ny mpisorona zay nitondra ny vata fiara dia nisava ny rano dia inona natao nijanona eo afovoany ny rano ny vata fiara dia nandalo amin'izay ny olona rehetrarehetra izay no ho an'ny mino zany zay dia hoy izy ny mino hoe tamin'ny zanak'Israely nandalo ny ranomasina mena sokatra ny lalana ho izy ny miaramila ny Farao andao amin'izay tsika angany tsy mino araka an'iny mikatona ny rano anao raha voasy any ary zay masari-patarina ny fiainantsika mino satria ny fiainantsika dia fiainana matoky an'Andriamanitra ka noho izany satria tsy fefoka Jesosy dia tsy fefoka koa aho ahoanao izy Pétera Paoly voageja manodidina nefa tsy tery ny olona mijery anao zany dia voa mafy jereo ny ty fahoriana mahazo azy alalahan'i Jesosy ihany ao afaka manao tsingolo batita ihany ao ambadika anatiny ao satria alalahan'i Jesosy ny toerana ohatran'izay ny tsy mino tsy mahita izay zany hoe ny fiainan'ny mino dia mahita fahagagana isan'andro ka noho izany dia mijoro amin'ny marina izy satria matoky an'Andriamanitra satria ny fanaovantsika ny marina koa mahatonga asika ho mahatoky koa manambara fa matoky an'Andriamanitra ianao zay ny antso anao ny mahatonga asika indraindray voarebirebiny zao tontolo izao tsika dia tsy fahatokiana an'Andriamanitra ka hoy Paoly misy zavatra banga hoy izy mahatonga asika ho tsy mahatoky dia hoy izy amin'ny Romana 12:1 ka hatramin'ny 7 sa 2 ry rahalahy izy noho ny famondrampon'Andriamanitra dia manao atolory ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra manao zany tahaka ny fanolorana fanatitra tao amin'ny testamenta taloha manao rehefa manolotra fanatitra ny mpisorona atolotra ho an'Andriamanitra daholo izy rehetra fa tsy hoe taty koa ny tongony ho afa milaiko taty ny lohany atolotra tanteraka ho an'Andriamanitra
fa saingy ny tao amin'ny testamenta taloha fanatitra maty fa isika kosa dia fanatitra ahoana fanatitra velona fa ny fanolorana mitovy ka rehefa manolo tena ho an'i Jesosy dia hatrany atapon-doha ka hatrany amin'ny faladia atolotra ho an'i Jesosy indrindray moa manao ohatran'izao ny tongotsika ry manao ohatran'izao dia hitany devoly igny any izy ny tongany dia igny amin'izay izy raisiny andao ary izy tapahany dia potipotehiny le azony devoly zany tsy mba mamindra fo zany na tapamofo kely aza tsy omeny Jesosy devoly ianao amotika tonga devoly handrava sy hamono fa rehefa makao amin'i Jesosy ry havana 100% nomena azy izay nge ny dikan'le hoe ao amin'ny Deutéronomia toko fahaenina andiny faefatra hoy izy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fanahinao rehetra ny sainao rehetra ny herinao rehetra io ndray ny isa telo lazay ny professeur teo hoe isa telo manambara zany hoe tena zava-dehibe io tenenin'i Jesosy io tenenin'Andriamanitra io hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra 100% dikan'izany amin'ny fanahinao rehetra 100% zany zany hoe raha dikatsika amin'izay zany dia hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao 100% amin'ny fanahinao rehetra tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao 100% amin'ny herinao rehetra ny sainao rehetra sisy malaladalaka hidiran'ny devoly mihitsy fa dia ao amin'i Jesosy daholo io ny tenin'i Paoly hoe ao amin'i Jesosy ao amin'ny Kristy io izy zany hoe tena feno fa matoisika tsy ampy ny fanolorantena matahotahotra amin'ity fiainana ity na dia miteny azy izy hoe indro zaho momba anareo mandrakariva dia izao misabaka makosika amin'ny fanolorana fanarahana ny tompo misabaka ny ilana any amin'izao tontolo zao ny ilana ty amin'ny Kristy hafetsena iny a vo tsy mahavoany aty dia aty izy any ka rehefa ataony an'izao tontolo zao vel ao izy ha tsy ty ve ny mbola izy koa mitarika ny dihy kilalaka dihy kilalaka amin'iny any ha tsy ty ve le rangana ry velona koa ny aty am-piangonana izy koa nitarika ao ahoanao izy ny tompo satria tsy mangatsiaka ianao no tsy mafana dia halohan'ny vavako ianao fa rehefa atolotra ao amin'ny tompo ny fiainanao a misy fifaliana hoy za moa matetika mamonjy ny maraim-baovao eny azy ty eny ambolokandrina dia za hoe isika io zao nytaony tompo a rehefa mikasikatsika olombelona misy omeny paquet-mbola be dehibe dolara be dehibe anaty paosiny any dia izay nitondran'ny tompo azy misy karta no omeny anao karta izany hoe amin'le karta dia izay ilainao ihany no azonao zany any amin'i Jesosy ihany zany ny trésor-nao fa karta mila anina Jesosy dia omeny Jesosy ina ary izy dia hoy Davida tanora taloha izy antitra aho zao fa tsy mbola nahita ny zanaky ny marina andeha mitetitrano mangataka mofo tompoko satria Andriamanitra zay tompoiny dia Andriamanitra mahavonjy ka dia hoy Jeremia vonjeo aho dia ho voavonjy sitrano aho dia ho sitrano io ny voalazana ka izao zany le fahatokisika an'Andriamanitra araka ny voalaza teo ny finoatsika azy izay mahatonga atsika mbola voarebirebin'izao fiainan'izao satria matahotra atsika ka tsy mahandre ny teny manao hoe indro za momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao toy zao tiany Jesosy ho mahatoky ianao tiany ianao satria vavolombelony mako atsika io na ijoba nefa ahitako azy Andriamanitra io zany zay tsy hitatsika eto dia hoy izy hoe mahatoky ny ranon'iny mantsy ianao zany fa misy kabary any dia ao satana hoe izy moa omenao zavatra ka zay mahatonga azy atao fa ny ainy fotsiny tsy esorona tonga amin'izay ny fizahatoetra ka ny fizahatoetra dia ahatonga ny fiainatsika ny finoatsika hiorina tsara satria hoy Paoly amin'ny Romana toko 5 teo 9 dia izy hoe ary tsy izany ihany aza fa miara-palisika na dia amin'inona amin'ny fahoriana aza betrety ma zany ry Paoly reny moako dia tamin'ny torony filazantsara dia vonona dia natsipany anaty ala maty zay Paoly marainan'izy mbola mitoro teny koa izy ry Efesosy amboly ry koa raha vonotsika velona satria ny tompo hoe velona aho dia velona koa ianareo ka dia engan'ny tompo hampahery atsika amin'ny teniny
fa velona ny tompontsika ary velona koa isika ka ny tokony hataontsika zany dia hanolotra ny tenantsika ho fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra dia hoy ny tena dia ny fanompom-panahy mety atanareo zany mbola piany koa le izy miova amin'ny fanavoazana ny saina hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra ma atahoran'ny olona ny hoe mba miavaka be sy ny maro sao dia ataon'ny olona miavaka ka na dia ny tanorany matahotra izy mitondra ty baiboly ty eny andalana ty baiboly ty raha manao an'izay ha pastora koa anao ty angamba misy maharatsy ny pastora raha misy ny asana mpitandrina dia mifidy inona izy asa tsara za no fahitako n'ity asa ty dia asa tsara mety sairakiriny ahy nanoany fa izao matoky an' Jesosy ambakain'ny omby asitsika ery atsimony avoko mbola za nianatra tena atsimony avoko dia eo amin'ny lalany 4 chemin omby asa zay ty mahasitrana ny sinusitinao ty ity mahasitrana ny miaro anao amin'ny lolo ty sy ny sisa isika kristiana voavonjy venao sasy voavonjy asa moa zay nao voavonjy manakory ngambo le salana koa fa ianao dia efa voavonjy rehefa mihinan Jesosy enangany ny tompo hampahery atsika hoy ny tompo ary amintsika tamin'ity maraina ity sy maraina amin'ity tolakandro ity hoy izy hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny mamona ianareo tiany Jesosy atao amin'izany dia zao hoe raha te hahomby ianao amin'ny fiainana ka ho mahatoka amin'izay rehetra ataonao atoloran'i Jesosy aloha ny fiainanao manompo azy atoloro ny fiainao azy fa hitanao fa izay rehetra nandray azy dia manao na hoy ijaona nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra angavy aminao fa ny herin'Andriamanitra na dao za gaga ianao za mpiteny rasy ty moranga dia manjary mahay miteny zavatra tsara misy olona mako eto za tsy hiteny rasy andro any vao mivoaka etsy izy dia efa miteny rasy koa fa rehefa ny fanahy masina miaraka aminao dia voatana tsara ianao satria omeny Jesosy hery ianao dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra dia ho atsika rehetra ny fiadanana raiso ny fitahina fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fimbonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay amen